Vaovao hafa tanteraka kosa indray dia hiditra ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena ny SAMFIN na ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famitsim-bola eto Madagasikara efa tafiditra raha teo ao anatin'ny firenena 240 amzato ao anatin'ny Nations Unies izay manana rafitra SAMFIN i Madagasikara. Efa tafiditra ao anatin'ireo firenena 240 amzato mpikambana amin'ny Nations Unies manana ny rafitra SAMFIN na ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famatsim-bola i Madagasikara. Efa tafapetraka ara-dalàna avokoa ny rafitra mikasika ny SAMFIN tao anatin'izay 7 taona nijoroany izay. Hiditra misehatra iraisam-pirenena ity sampam-panaramaso ity ary isan'ny tombany telo tanterahana mialohan'izany. Nisy arak'izany ny dinika arak'asa ny tanterahany SAMFIN tao amin'ny hôtely Ibis miaraka tamin'ireo mpisehatra tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiroroana androany. Hiditra ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena isika dia isy zany ny fanaovana tombana ho raisiny Madagasikara na ny antsoina hoe évaluation. Mizara anankitelo izy ireo eo zany ny tombana izay ataon'ny groupe Egmont. Zany hoe niverina ao anatin'ny groupe Egmont zany ny SAMFIN amin'izao fotoana izao ka dia anao tombana antsika eto zany ny groupe Egmont voalaza fa eo amin'ny volana septambra na volana oktobra no anatanterahana an'izay. Ny zavatra tombanana moa zany dia ny rafitra iadina amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiroroana, système de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Ny tombana faharoa dia ho tanterahan'ny ESAMLAG. ESAMLAG zany dia hoe Externe and Sauteur Anti-Money Laundering Group. Zany hoe amin'ny teny frantsay dia hoe GABAOA, Groupe Anti-Blanchiment de l'Afrique orientale et australe. Tafiditra membre amin'io zany ny gouvernement malagasy. Io sehatra io zany antsoina amin'ny teny sosotra hoe GAFI régional. Zany hoe io zany no sehatra mamaritra ny tetikady sy ny fombafomba hoentina miady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampiroroana aty Afrika atsinanana sy atsimo. Ary ny tombana fahatelo dia ho tanterahan'ny Banque mondiale sy ny FMI. Nisy ny fanavozana ny lalàna 7,5 mahakasika ny rafim-pitantanana izay mahavoafeny SAMFIN amin'ny fanatanterahana ny asany tao anatin'ny filakevitry ny gouvernement no tanterahana tamin'ny 17 Jiona 2012. No tanterahana ny fanavozana ny lalàna io noho ny fahatsapahany fa tsy mifandrindra amin'ny fandaminana ara-pitantanana eto Madagasikara ny voarakitra tao anatiny. Raha ny fanamarian'ny taloha jeneraly ny SAMFIN. Marina fa amin'ny mahasampandraram-panaramaso azy dia tsy miova ny fomba fiasa izay miainga amin'ny alalan'ny fanambarana zavatra mampiahiahy sy ny fanangonam-baovao ka manam-porofo izany ary mitondra andraraha eo anatrehan'ny fitsarana.